ry vahoakane vato, ry vahoakane tohitroky, vory maro eto nareo, korabe atambatsiko amin'ny tompoko lahy sy tompoko vavy tsy ahelanay satria tara fotoatsika androany toy. Lefa ialagny tsiny mialoha, ifonagny aminareo ampanjaka fa lasa handika fandambana. Tsy fahalala-pomba zay amintsika malagasy, fa hialako tsiny amin'ny farany. Ny alohany iresafako amin'ity resaky tohitroky sy fihavagna, misy hafatsy telo hampitako eto. Hafatsy raiky voalohany raha voamaroko teo zay. Hira-pirenena io atsika malagasy. Igny gn'ahafantarana ny Madagasikara. Ankoatsy ny sainam-pirenena, na fa mandeha ivelany agny zahay, tsy maintsy mandeha igny hira-pirenena igny. Ity faritra Tsimotsinana tia anisan'ny faritra tia tanindrazana. Satria no fa manao fety tsika 27 Marsy, dia misy toerana vitsivitsy tena miavaky. Misy raika ty amin'ny Tsimotsinana, teneniko zany. Saiko manakaro vasa nizay tsy diso. Misy ao Moramanga, misy ao Mausoleo Antananarivo, ary misy ao Manakara. Anisan'ny tia tanindrazana ty matoa misy zay, anisan'ny niady tamin'ny vazaha nanjanaka atsika reo. Zany hoe, raha tia tanindrazana zany tsika, dia tiatsika ny sainam-pirenena tsika io, tiatsika koa hira-pirenetsika io. Dia izao, rehefa mba mandeha io hira-pirenena io, dia mba apetraho amin'ny fo eto etagna. Efitaho izahay agnatsimo zay, atao eo amin'ny fo. Fampisehoatsika hoe agnatin'ny fotsika io hira-pirenena malagasy io. Satria zay raha voamaroko teo, maro sy tonga ty ho le afatsy ny fanjakana. Hoe apetraka amin'ny fo eto le tagna no fa mandeha hira-pirenena. Zay ny hafatsy raiky voalohany. Ny hafatsy faharoa, ny zoma, dia andro natokana fa miboaky zany, fa miboaky taratasy mpanjaka zany, andro natokana hametrahana akanjon-drazana. Ny mpiasa mpanjakana zay tsy manao anio tsy magnaraky zay didy fa napetraky ny fanjakana izy. Ohatra ny ty anaovako ty, androany andro zoma, dia mba samy manao zay akanjon-drazany zay mety amintsika isaky ny zoma. Hanamarihana zay fa tsika koa manana razantsika aby. Fa tsy hirehareha avao amin'ny fakanjon-drazan'olo, i kostara io. Kostara io tsy raha ny hain-drazantsika io, fa nindesin'ny vazaha io lahatagna. Dia ny mahagaga, io koa ny reharehatsika. Mba mirehareha manana akanjon-draza. Isaky ny zoma, didy mpanjakana namoaka an'izay, dia mba manao akanjon-draza itsika rehetra. Zay ny havatra faharoa. Ny havatra fahatelo, eto vao maharemarke, vao mahita, ary fa henoko izy io, fa mbola misy birao mpanjakana any, mbola misy sariny zay raika lahataloha zay. Endaho tsika rehetra mpiasa mpanjakana, ary handraisana fanapahan-kevitra io manomboka an'izao, misy raha tokony hiova eto fa lasa hafa ny mipetraka any amin'ny birao mpanjakana any lavitra any ambanivohitra any. Zay ny hafatra telo ataoko eto. Ifantoko amin'izay aho amin'ny tohitroky. Ny fisaorana voalohany ataoko dia fisaorana tsika zay foko valo misoratra ato. Eo tononoko tsiraikiraiky, ny foko zafisoro, ny antesaka, ny rabakara, ny savoay, ny zara manampy, ny zara fagnilia, ny atevato, dia ny betsileo. Zay ny foko valo anatin'ny tohitroky. Isaorako nareo manao zao raha androany zao. Satria zao, fihavana io ny zava-dehibe io. Vao niditra aho avy any,
amin'ny Tevato ity dia misy soratra eo, tiaviny namanao izy toy ny tenanao. Tsy haiko hoe izy nametraka an'io teo, fa zay teny zay dia hafatry ny Jesosy. Tiaviny namanao toy ny tenanao. Jesosy dia niteny foana ny fitiavana io. Didy vaovao izy nomeko anareo dia nifankatiavanareo. Ary ny mpianatriko izy dia fantatra amin'izay fifankatiavana zay. Zany avy amin'ny Jesosy, ho antsika rehetra zay mivavaka moa zay, mifankatiava. Fa voateniny Andriamanitra solom-bavambahoaka teo izy, itsika zay mety zarazaran'olo. Rehefa niditra teto Madagasikara ny vazaha nanjana tany tamin'ny 1896 dia nampihatra ny atao hoe zarazarao hanjakana. Mbo izy ny ainatsika amin'izao, mbo mizarazara tsika, mbo magneky tsika zarazaran'olo, ampedin'olo. Zay mampahantra tsika io. Zay mahatonga an'ity Madagasikara ty tsy mety mandroso, tsy mety mihavana tsika, tsy mety mifankatia tsika, mifangilikiliky tsika. Isaoro agnanareo nametraka tsy haiko izy nanao an'io. Io mifandray tagna eo le misy soratra atao hoe soa ty filongoa. Io sary nentinay tany Androy. Ny havanako tamin'ny rahalahiko zay zoky lahiko aby, solom-bavambahoaka tamin'io faritra io, nanana olana tamiko tamin'izah mbola tsy filoha. Mbola tsy filoha nanana olana tamiko reo olo reo, nanana problema amiko. Dia zao, rehefa ny filoha aho, raha mbo io fotsika tia tegna tia aly io, fanenjehiko olo reo. Fa noho ny fanarahako ny teny zay napetraky nareo miditra amin'ny tanà ty ato hoe tiaviny namanao toy ny tenanao, dia mbola nampianareo izy ao. Mbola nampianareo hoe namanareo ny malagasy. Dia nidina aho nanetry tena, ny havana, ny longo tamin'ireo deputé anakiroa zay zokiko tao Ambovombe. Izy io sary mifandray tagna io, soa ty filongoa. Nindesinareo aty izy io, isaorako. Isaorako zay nanomana an'izao hetsika zao nanday an'io aty. Dia zao, satria soa ty filongoa. Isaorako manokana eto koa ny mpanjaka Antefasy, zay nanatrika, nanaiky nanatrika ty zavatra androany ty, ty hetsika lehibe ty. Tefao! Sara ny fiakava, sara mananana. Amin'ny magnaraky, mbo hipody aty aho. Ary dia mbo hiverena koa ito, raha misoratra agnatin'io ny foko Antefasy amin'ny magnaraky zay. Tefao mako zay! Volinga tirasda, tonga namanay, fomba vavahoatra raha mamseza. Faly zay rehefa tonga agnaovanay, resinay pitiava amin'ny tompoko, resinay kafalina, isaotra tompoko resda. Raha mifankatia tsika tsy voazarazaranay mpanao politika. Maro nagnano député teo, zahay mpanao politika izy manjarazara anareo. Zaho koa agnatiny, izy teo niteny hoe izy agnatiny, zaho koa agnatiny. Zahay mpanao politika mba azahoa vato, ampedina anareo. Foko zao hoe, foko arie, sisy tane, afovoa tane. Tsy mety io, Madagasikara efa nosy ray. Natambats'Andriamanitra, malagasy ray ihany. Izy soratinareo mifidira ao io, namanareo malagasy rehetra. Tsisy ankanavaka. Alohatsika ifankatia. Dia alohany, hamarana koa ny resaka tohitroky vato ty, dia hamaly kelikely ao le fangatahana maro teo. Maro moa le fangatahana teo. Misy nataony ben'ny tanàna, misy nataony reo ampanjaka reo, misy nataony député teo. Dia zaho tsy dia tiako manao promesse mampanantena olo avao fahatany. Fa raisiko zay fangatahana zay dia mba hitatsika eo miandalana ny famalina azy. Ny olana manko ty Madagasikara tia ny raisinay teto dia Madagasikara mahantra, tena tany amin'ny farany ambany, anaty lavaky. Dia mbo anatin'ny mitsipotsipona vola zahay, amboarana zay lalana atsy, amboarana sekoly atsy, ampiakarana ny karaman'ny mpiasa-panjakana. Mbola tena miezaka mafy zahay manao an'io.
irarina io hitombo le vola ho vita za lalana sy raha angatanareo maro aty zay. Ny amin'ny andriamatao Bentanana mbola hamory ny Bentanana ny Antananarivo fa ny fanontaniana petraka ay fotsiny zany amin'ny moto io. Ankoatra ny zavatra rehetra angatanareo fa maro zay filoha teo nanome moto ny Bentanana zay dia mba fanontany zay ro lahy eto nankaiza aby reny moto reny. Moto reny any amin'ny commune fa tsy any maire miala na maire amina. Mbo hamory anareo maire ho any Antananarivo dia antsika manao débat mikasika an'io miresadresaka ino ny atao hampandrosoana miaraka an'ity Madagasikara ty. Zay ny amin'iny fa noho ny fitiavako ny fihavanana ny hafaliako mahita an'izao hetsika androany zao soa ty filongoa aminay andro ihany misy resaka fomba fiteny zay atao hoe mijebana. Le mijebany dia ray aman-dreny anankiray mitsangana miditra eo an-tenatenan'olona maro zay tokony hihavana na tsy mifanaraka dia mampihavana an'ireny olo reny. Dia zay le hataoko androany hanolotra omby aho hamitako zay tokony mbo olana mbo mipetraka amin'le foko rehetra amin'ity faritra ty dia tsy moatsinanana ty. Dia satria le omby efa maro raha ny azoko avy aty efa maro ny omby dia hataoko solon'omby le hatolotra. Solon'omby ho hatolotra koa dia antenaiko fa rehefa manome an'ity solon'omby ty aho dia hiverina tsy ho ela ty aho hiatrika fety fifaliana lehibe ohatran'izao dia mba tafiditra ao anatiny ao ny foko antefasy sy zay zay mbola tsy tafiditra anatiny io isa io ao. Mety zay sa tsy mety? Ao ary hanolotra vola aho solon'omby zay ho fireny zay avy lavitra ho sakafony zay avy lavitra hitambaratsika hifankatiavatsika vola 50 tapitrisa ariary. Raha tsy mino le vahoaka sa latsa-datsako kely. Lasa tsy nitehako le olo fa lasa nitabataba. Zay atolotroko eto hivitany zay disadisa zay mbola misy amitsika ny alahelo sy ny verenatsika andoha rano dia ny fifankatiavany samy malagasy ny filongoa ny fihavanana ary manantena ao fa tsy ho ela dia hiverineto rehefa mihitatra io tohitroky io mitodika sahady koa makany vangaindrano. Troky io zava-dehibe amitsika manko izy io. Troky mila voky vangaindrano raha vonona koa tsika telo troky hiala ho disadisa kely misy ao vangaindrano ho avy koa aho hanotrona anareo. Zay ny alefako eto mikasika ny fihavanana io. Ny afatra farany alefako eto aloha ny andehananay dia mba samy mitaizatsika ny zanakatsika tezao fa io famonoana varira io tsy minday mankaiza finoanoam-poana izy io anaro ny zanakatsika ho tsika rehetra mpanjaka hitanay fiasanareo nareo natao hitaizanay satria zahay zanakareo any
fa vatona solotry ny tany ao androany dia mitsangana ho ray aman-dreny fa mbo ianareo mpanjaka ny ray aman-dreny amin'izay toerana misy anareo aby dia tezao ny zanakatsika tezao ny zanakatsika ka rehefa tsy mety tezana izy dia misy any aminay andro ihany misy an'izay ombolahy mavo zay mbola misy any aminay izay fomba zay rehefa ny ray aman-dreny ao tanàna manao hoe ianao ombolahy mavo ianao tsy mahazo miditra eo ianao tsy mahazo mandray anjara amin'ny fivoriana satria ianao fa tsy manaraky le fahendrena apetraky n'le ray aman-dreny ndraindray ara atolotry n'le ray aman-dreny manam-pahefana mihitsy le ombolahy mavo rehefa tsy mety hoe io mbo mamongo manino moa varina any Marovoay raha tsy diso mbola misy ray very koa tamin'ny alina ne zana ny taty atsimo ny sambotra an'io mbola misy very koa ny Marovoay tsy andeha ferako io olombelona ny varira fa tsy biby tsy andeha ferako io zay ny mangatahana amitsika mpanjaka hitaizany zanakatsika tsirairay nilaza ianao teo ho any mpanjakany Zafisolo fa miparitaka ao amin'ny 40 kominy efa tsy anatin'ny 40 kominy tsony ny paritahany io fa efa miparitaka manerana ny Madagasikara dia mifankatiavatsika ny havana fa efa ray ny malagasy zay ny teny peto androany firy moa le ny peto androany mbola afaka ahena alohan'ny andeha zay dia efa ajanona eo zay fa tsy zahay tsy manao tega am-poso ajanona eo zay ajanona eo amin'ireo ray aman-dreny zay mikarakara n'ity zavatra ty sy ny solotena mpanjakana zay manao azy ity dia zao ny angatanay aoka io mba hiantefa amintsika rehetra vahoaka ny zavatra ataotsika fa tsy sanatria ao maheno hoe zay angamba ny teny farany fa mangatadalana zahay dia anisany anaovanay ny fandingana lasa mandinga fandambana zahay moko tsy sakafo miaraka amin'ny mpanjaka reo noho ny fahatarana satria nieritreritra hoe 20 tokony fahiala dia hanolotra aho manokana ho an'ireo mpanjaka reo zay iambaniako eto ialako satroka ialako tsiny fandinga fandambana zay aho eo anareo mpanjaka vola manokana ankoatran'ity zay iarahanareo mivahoaka dia hanolotra aho 5 tapitrisa ariary hifonako aminareo angatako lalana sota tomboky lahy makatela tomboky vavo